zava-dehibe ampanjaka famarinana sy fitiavana tsy ho kristianina fasana GNA. Madagasikara sy Maroc trano efatra amby 20 vonina ny bare anatin'ny fanomanana tanteraka. Fifidianana loolona ho vohitsaka indray lalam-panorenana hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Zoma 7 Aogositra 2020 manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao ampanajana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena miantso ny filohan'ny SADC handray andraikitra entitra sy mazava amin'ny fanatanterahana feno ny tondrozotra na feuille de route nosoniavina ny taona 2020 izay iantohana ny filaminana ny fandriampahalemana ary ny ara-dalàna amin'ny rafitra sy ny androm-panjakana ny filoha ravalomanana mitarika ao amin'ny fanitsakitsahana andraikitra sy ny adidy iraisam-pirenena ary ny rafitra ara-demokratika azo itokisana ny tsy fanajanjany hoy ny fanamafisany. Fanadiadiana. Mijanona fitaovana manan-kely eken'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ho fanarenany ara-dalàna eto Madagasikara ny tondrozotra na feuille de route nivoahana tamin'ny krizy 7 izay nosoniavina ny 17 septambra 2020 teo ambian'ny fanelanelana ny SADC ho ny filoha ravalomanana marika raha nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoha mitantana ny SADC androany. Manan-kely ara-dalàna io drafitra io na eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena. Raha ny zo anatiny, efa navoaka tao amin'ny gazety mpanjakana izany ka nahazo lanja ara-dalàna mitovy amin'ny lalàna nasionaly ka tokony arahina androm-panjakana malagasy. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia efa nilaza mazava ny SADC fa tompona andraikitra ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahana io drafitra io. Amin'ny mahafilohan'ny SADC Nandro Rajoelina ankehitriny dia mitondra andraikitra manokana amin'ny fanaraha-maso fifampanajana ireo fepetra noraisina ny tenany hoy ny fanamafisana. Kanefa tsy manatanteraka ireo fepetra fototra amin'ity fifanarahana ity ny fitondram-panjakana mijoro. Fihetsika izay mifanohitra tanteraka amin'ny andraikitra sy adidy ara-piarahamonina ananana amin'ny sehatra isam-paritra. Ankoatra io, efa nankatoavy ny vondrona afrikana sy ny firenena mikambana ihany koa io drafitra nentina nivoahana tamin'ny krizy io raha eo amin'ny sehatra kontinentaly sy iraisam-pirenena. Nekeny filan-kevitra momba ny fandriampahalemana sy fiarovana eo anivon'ny vondrona afrikana toy ny any maridrefy ara-dalàna ialana amin'ny krizy izany ary mbola nankatoavy ny fivorimben'ny firenena mikambana araka ny tondrozotra 520/150 tamin'ny taona 2020 ho fifanarahana manan-kery. 10 taona tsy aoriana tsy voahaja ny tsy fitanilany ny androm-panjakana. Mibaribary ny fanakanana ny fampidiana ireo mpanao politika natao sestany, ny tsy fanajana ny fitsipiky ny tsy fanilikiliana ara-politika, ny tsy mbola fanavozana ireo androm-panjakana ary ny tsy mbola fahavitany ny fampihavana am-pirenena. Ireo tranga irehetra ireo dia manimba ny famarina toeran'ny Madagasikara sy ny fahatokisan'ny SADC amin'ny mampikambana miantoka ny fanajana ny fifanarahana ny raisina azy. Mitaiky amin'ny filohan'ny SADC araka izany ravalomanana marika anaiky ampahibe maso ny tsy fanarahana ny tondrozotra nosoniavina ny taona 2020. Miantso ihany koa ny anaovana fanelanelana lalina amin'ny alalan'ny Panel of Elders ary fiantohana ny fanajana ireo adidy amin'ny sehatra afrikana sy iraisam-pirenena. No amafisiny fa sady lalàna manan-kery eto an-toerana no fifanarahana isam-paritra ary koa mamaritra iraisam-pirenena eken'ny vondrona afrikana sy ny firenena mikambana ny feuille de route nosoniavina ny taona 2020. Mitarika eo amin'ny fanitsakitsahana andraikitra sy ny adidy iraisam-pirenena ary rafitra ara-demokratika azo itokisana ny tsy fanajana izany. Miantso ny filohan'ny SADC araka izany ny tenany handray andraikitra entitra sy mazava amin'ny fanatanterahana feno fifanarahana io izay antokana iantohana ny filaminana ny fandriampahalemana ary ny ara-dalàna amin'ny rafitra sy androm-panjakana. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray. Mila petraka mialoha ireo fepetra rehetra azona manatanteraka ny fifidianana izay oloholona izay vao azo irsony izany hoy ireo mpandinika raharam-pirenena. Rafitra iray lehibe amin'ny fanapahan-kevitra ara-panjakana eto amin'ny firenena ny anteny mirandolona ka tsy azo atao kinanga. Raha joro amin'ny alalan'ny dingana tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny izany dia fanitsahana velona ny lalam-panorenana sy ny fototry ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara hoy ny fanazavantati-baovao ny Germain Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Artanjona. Kaomina maro eto Madagasikara no tsy manana ben'ny tanàna, na noho ny fahafatesana, na noho ny olana ara-pifidianana no anton'izany, kanefa mbola tsy voavahan'ny fanjakana mandrakandroany. Eo ohatra ny tokony hamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna, saingy mbola tsy tanteraka hatramin'izao.
etsenkilany olombotendry antsoina hoe gouvernoura izay notendren'ny filofa tsy olombofidy araka ny tokony ho izy no mitantana ireo faritra raha ny lalàna eto madagasikara nefa dia ireo ben'ny tanàna sy filohan'ny faritra no nisan'ny mifidy vaventy voalohany amin'ny fifidianana loholona araka ny andin'ny faraiky amin'ny valopolo amin'ny lalam-panorenana mila mazavy eo andiny-dalàna ireo solotena-bahoaka voafidy ara-dalàna izany hoe ireo ben'ny tanàna sy solotena ny faritra raha olombotendry izany hoe gouvernoura no andray anjara amin'ny fifidianana dia mivadika amin'ny lalàna amin'ny feny firenena izany sady manokatra lalana ho amin'ny fanimbanan'ny rafitra demokratika natsangana tamin'ny latsabato ny faneho-kevitra fa tsy mahagaga nefany raha ny zavatra efa fahitantsika tao anatin'izay 10 taona izay fa atao andeha ataontsika hoe tervaimanta atao mialatsiny amin'ny fiten'ny tanora ataoko mpisoroka foana ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa tsy misy mihitsy ilay hoe fanarahana ny lalàna velona izay mamaritra ny hoe ohatran'izao mipitsipitsy ny tokony arahana raha toka hiatrika n'izany fifidianana izany dia mazava ho azy atao letre ireo mpifidy vaventy ho verzo ary misy ireo commune tsy voasolotena mihitsy ao anatin'izany fanatanterahana izany fifidianana izany tsy ady hevitra intsony tsy teraka voka-pifidianana ara-dalàna sy ara-drariny ny fifidianana loholona raha tsy feno sy madio ireo rafitra mitantana ny fisotro ny fifidianana rehefa tsy mitovy zo ireo komina sy faritra amin'ny fandraisana anjaran'ny fifidianana dia voailika ny feon'ny vahoaka amin'ny ampahany ary mivadika amin'ny fitsipika fototry ny demokrasia ho ihany ny faneho-kevitra pejiny politika ilaina ny fahafinaretana asaingy tokony saina manoloana ny zava-misy ny rehetra hoy ny solombavam-bahoaka sy teny irandrehana solonyaiko fotoana manahirana ny maro izao indrindra eo anatrehany krizy maro lafa izay lalovan'ny firenena mbola fotoana ve izao tsy hamantarana ny asa tena maika ho an'ny vahoaka hoy ity solombavam-bahoaka ity nametra mpanontaniana ary miantso ny malagasy rehetra ho tonga saina manoloan'izany Germaine Menjanary ny ari-tanjona tsara ny finiavan'ny filoham-pirenena mahakasika ny fanohanana ireo izay te andeha ankahery sy anohana ny ekipam-pirenena malagasy teny Bare any Nairobi Kenya saingy tokony hampametra mpanontaniana ny rehetra hoe tena izany ve no laram-pamiana amin'ny zava-misy izao hoy ny solombavam-bahoaka no sady filoha lefitra avy amin'ny fanoherana eo nifiny antenemeram-pirenena tsy hijery toedra raha lavitra be mampikorotana ny toe-karena isa-tokantrano sika hoy ny fanazavana isan'ny olana ny resaka drirama tsy mety foafeny resaka rano fa mihamafy indrindra ihany koa amin'izao fotoana izao ny olany herinaratra indrindra tao anatin'izay fotoana nampandehanana ny teleferika izay raha tsy refaka na fa tsy ny eto an-tanàna Renivohitra hoy ny faneho-kevitra orinasa-mpanjakana maro navela ho fantatra amin'ny anarany toy ny Air Madagasikara, Telma, ny Kromita Malagasy sy ny maro hafa tsy voatanisa ampirevi-vahoaka maika anarina ny firenena tsy taitra anarina toe-karena tsy miraika ho hiatrany izy teny Randriana Solonyaiko fa raha situation misy amintsika androany aloha zavatra hiainatsika ao a Madagasikara dia rariny ve ry vahoaka malagasy hoe handaniatsika volam-bahoaky tsika ao anatin'ny fahasahiranana na ny rano sotroina manahirana antsika na ny jiro delestage manao ny ataony taitsa fotsiny ngay rajoely avy mijery baolina eo dia hiantoka ny antsasany ny isika malagasy zay hijery baolina zaho tsy contre ny hijerevantsika baolina fa firenena no resaka eto firenena anisan'ny mahantra indrindra manerana zao tontolo indrindra anaty any Afrika mialatsiny aloha za raha misy olo za tahaka anareo tia sport ary za sy teny Randriana Solonyaiko tsy afeniko anareo anisan'ny lehibe ny sport Madagasikara ny tenako ary tena isika rehetra mientanentana isika malagasy rehetra amin'izany zavatra zany fa mbola maro re tompoko ny zavatra manahirana atsika mandidina ny telo tapitra isariary ao isan'olona ny antsasaky ny vidin'ny tapakila ny sidina hiazo ao ny Kenya rampitso ka ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no hiantsoroka izany raha olona 200 izany no andeha dia 100 tapitra isariary no hivoaka tampoka amin'ny kitapom-bola mpanjakana etsenkilana nefa ohatra akaiky ny antsasaky ny latsaky mikaloha eny anivon'ireo sekolim-panjakana dia mandidina ny 3 alina ariary isan'ny ankizy ary mampikolainy ray aman-dreny amin'izao kanefa tsy ahitany fanjakana vahaolana
raha manokana tety-bola 100 ariary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia mahavita manampy mpianatra misa 2 any ho any amin'izao fidiran'ny zaza malagasy izao hoy ny fanazavana. Mifandraiky amin'izay vaovao Isaia tsy mazava ny lamina sy ny laram-pamehan'ny mpitondra ankehitriny. Omendanja kokoa ny fisehosehoana sy ny hetsika mahafinaritra toy ny fananganana telefirika sy ny fanohanana hetsika ara-panatanjahantena kanefa zaza maro no mijaly. Tsy afa-mianatra anoho ny tsy fananana fitaovana ety mianatra na andrenivohitra na ambanivohitra i miary Rasolofitsaonina. No tsindriny ity mpamakafaka politika ity fa tokony mahasoa ny vahoaka no lohalarana araka izao tati-baovao ny Narsisy Karazafy sy mbola ava-tsara izao. Efa hatry ny ela no ny andrandra misy ankehitriny anefa azo sokajiana ho manjavozavo sy tsy hain'ireo mpitondra ny tena lahara-pamehana. Omena lanja kokoa ny fisehosehoana sy ny fampifalifaliana fa tsy mijery lalina ny tena olan'ny fiarahamonina hoy miary Rasolofo Arjaona mpamakafaka politika. Eo ihany koa ny fananganana teleferika izay nambara fa vahaolana amin'ny fitohanana eto Antananarivo kanefa raha ny hita tsy mampiova inona akory izany. Ny foana hoe mivaralila ny fitantanana ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Mametraka an'izay foana tsika fa indrena malagasy miteny an'ilay hoe ny mahasolo vao mahafinaritra. Ny zava-misy eto amintsika nefa amin'izao fotoana izao ilay resaka ohatra ray ity hoe ny olana eto Madagasikara eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara ohatra ny fitohanan'ny fifamoivoizana zao fidiran'ny mpianatra tena sahirana mihitsy ianao mifamezivezy satria mitsoka tanteraka tsy ombontsony ny lalana ny mpivarotra efa miditra eny ampovoan-dalana namezaka manao ny azony atao ireo atao hoe fahefana eny fotony dia hita fa tena tsy tafapetraka izany. Ny vahaolana hita dia teleferika ho itsika izay trosa be tsy tambohisana fa rehefa mametraka fanontaniana amin'izay hoe nahavahan'ilay olana ve ilay vahaolana dia mivalany tsy. Ny mari-pandrefesan'ny mpanohana ny fitondrana dia hoe ninona tenenin'ny mpanohatra hoentina manakena n'ilay tetikasa dia misy filaharam-be amin'ny dike satria maninona ilay zavatra natsangana lasa mpifalifalifaliana izany ohatrany hoe andeha hitangana manezy ny olom-pirenena manenjika an'ilay ora fandehanana fa tsy Mampanontany tena ho hiatrany ity mpamakafaka momba ny fiainam-pirenena ity ny fomba fandraisan'ny fitondrana fanapahan-kevitra eo ohatra ny filazana tampoka fa hiantohan'ny fanjakana ny atsasaky ny saran-dalan'ireo olona mijery ny famaranana ny Tchad 2024 any Kenya kanefa zaza analiny no tsy afaka no fianarana noho ny tsy fisiana. Maro ireo marary mafy miaina anaty aretina kanefa tsy misy fanafody. Zava-dehibe ny fanohanana ny fanatanjahantena kanefa mila lamina mazava ny fanatanterahana izany ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo firenen-kafa ohatra manana teti-bola manokana sy rafitra matotra entina anatanterahana izany. Maka ohatra ray hafa tsika zany zao hoe ao anatina kiondalana mafinaritra ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mahita tsika fa andany vola tsy tokony tsy firohana ny fanjakana malagasy amin'ny fampandehanana an'ireo olona izay andeha hanohana ny ekipam-pirenena zava-dehibe tokoa izany tsisy mandany izany fa zao hoe ao anatina vanim-potoana iray ihany koa tsika izao hoe miditra ny mpianatra tsy misy tokantrano angamba amin'izao fotoana izao akoatra ny tena hoe mpanefoefo izay raha misy dia misy mety any amin'ny 200,000 malagasy ny mpanefoefo tsy mikaikaika amin'ny fampidirana mpianatra. Misy programa mpanjakana ve amintsika amin'ny teny izao mba miandraikitra an'izany raha atambatra fotsiny anefany ireo vola lany amin'ny ataontsika fampandehanana an'ireo olona andeha hanohana ny Barea Madagasikara ireo dia efa hitantsika fa tsy tokony sovoana izany. Misy iteny hoe manao an'izany daholo ny firenena rehetra manao an'izany fa efa manana ny budget manokana. Tsika izao raha miteny an'izany hoe manao an'izany ny firenena nivelany any dia hanao an'izany Madagasikara jereo tsara aloha ilay izy mampitavy tsara fatary ny budget an'ilay firenena dia fatary ny budget antsika hoe firisan-jato ny budget an'ny fanatanjahantena zao io alefa amin'io Barea dia ahoana ireo ataontsika hoe taranja maro samihafa izany zavatra ny mila fandanjalanjana tsara fa tsy hoe falifaly dia ararotina ilay hafalian'ny olona satria ilay tena endrika fanararotana fotsiny misy amin'izao fotoana. Porofo izao hiatrany miary Rasolofo Arjaona fa tsy manana lamina mazava ny fitondram-panjakana izay tokony hitodika any amin'ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra.
pejiny finoana mifandraiky amin'ny raharam-pirenena nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny GNA ny journée nationale des adultes fionan'ny olon-dehibe andian'ny faharoa izay atao Morondava mpizaiky dimanjato sy enina arivo manerana ny diocèse eto Madagasikara no tonga miatrika izany any an-toerana. Olon-dehibe mijoro amin'ny finoana sy fanantenana kristianina mpanjaka ny fahamarinana sy fitiavana eo amin'ny fiarahamonina no loha hevitra songadana amin'ny ity andiana ity ary niompana ny afatra Andriamanitra tamin'ny fanibavahana nataony maraina teo. Fanadihadiana. Ny fanehoana ny fiarahamentany olon-dehibe rehetra eo amin'ny eglizy indrindra fa ny fandraisana anjaran'ireo olon-dehibe ireo amin'ny fiarovana ny tranobe iombonana sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny fampanjakana ny rariny no tanjona amin'ny andiany faharoa amin'ny GNA. Ny kristiana tena mijoro amin'ny finoana dia tsy manome vahana ny kolokolo sy endrika fitiavan'ny tena rehetra ho ny afatr'Andriamanitra. Raha tena mpanompon'Andriamanitra kristiana marina ny olon-dehibe dia mampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny amin'ny sehatra misy azy ho ny fanamafisana. Tsy ny kristianina tena mijoro amin'ny finoana no hanome vahana ny kolikoly izay mandrava ny fitokisana sy mampitombo ny fijalian'ny mahantra tsy rariny ary tsy maintsy adina ny fanaovana ampimamba ny fitsitsaram-bola tsy rariny tsy marina na ny endrika fitiavan-tena rehetra manimba ny fiainan'ny mpiarabelona. Tsy maintsy manaraka ny teny Masidapôly ianao hoe raha tompon'andraikitra kristianina marina hoe izay mitarika aoka hitari-dalana mpahamarinana. Sika rehetra moa samy tompon'andraikitra araka amin'ny manandrifatsika azy irahana hampanjaka an'izany rariny zany. Zany le mahatonga antsika amin'ny teniteny mandrakariva hoe citoyen responsable, citoyen responsable. Ny olo-pirenena rehetra zany dia mihira hoe ry tanindrazanay malala iatana sy ho finaritra ratsy tompon'andraikitra aza mihirahiran'izany rangahy. Mampatsiahy ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantanana sy ny fitondrana tsy mitarika amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Mampitandrina ny fiangonana mba tsy ho fisehoany ivelany fotsiny fa mba tena ho tompon'andraikitra ny olon-dehibe rehetra amin'izao fankalazana izao. Tsy ho kristianina fasana ho ny fanamafisana sy ny fanomezana vana ny kolotsainy samy makao azy. Mampitandrina antsika mpitondra tsy marina sy mpanao tsy rariny izay mpaminany koa toko 7:1 sy ny 2 zao lazainy eo. Loza ho an'izay mamoaka fitsarana tsy marina sy ho an'ny mpanoratra manoratra fanameloana tsy ara-drariny mampanalavitra ny tribonaly ny osa sy ny manendaka ny rariny amin'izay ory eo amin'ny vahoakako ny mpitondra tena ataony firemby ary ny kamboty fambabo. Engane mba tsy kristianina fasana atsika engane tsy fisehoana ivelany izao GNA mafinaritra iainantsika sy atrehantsika zao amin'izao fotoana zao mila tiniantsika kely ty kolotsain'ny samy mandeha samy mitady ty. Amin'izao fotoana zao kolotsain'ny samy makao azy. Manasoa mpiarabelona aminao ianao manasoa anao ozy faindrena malagasy hoe soa atao le venam-bola ndao ranga tena iainana zany fa tsy resabe fotsiny. Izay mpanao politika sy manao politika aza mampitombo ny fijaliany mahantra. Mazava ny ten'Andriamanitra eo ny fanamafisana ny amin'ny tokony hampanjakana ny rariny amin'ny sehatra rehetra. Maitso be manampy atsika trany ny filazan'ny Masida Grégoire le Grand zao ny lazainy hoe miazakazaka makany amin'ny afo be ireo mpitondra tsy mirarany vahoaka fa ny tombontsoan'ny tenany ihany. Mavesatra ny adidy eo amin'ny fitondra raha tsy voatantana tsara izy dia mitondra makany amin'ny fahaverezana. Hoy ny Papa François amin'ny hafalian'ny vaovao mahafaly larina 7:10 mihodina amin'Andriamanitra ny mpitondra manakipy ny masony manoloana ny fijalian'ny vahoaka ary tonga fitaovam-pahafatesana ny fahefany. Hafalian'ny vaovao mahafaly ihany ny larina 5:10 hoe miteraka tsy fahamarinana ny fahefana ara-politika sy ara-toekarena miala amin'ny rariny mampijaly ny mahantra izy fa mampanakarena ny fitsianisa materitreritra kosa.
mba olo-dehibe mijoro amin'ny finoana sy fanantenana kristianina ampanjaka ny fahamarinana sy ny fitiavana eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana araka izany no hamafisina araka ny fanentana ny paparay masina. Aritra efatrandro ity fioanambe ny olo-dehibe andiany faharoa ity izay natomboka tamin'ny lamesa lehibe ny maraina teo amin'ny ekara masinda Jean Paul II kianja masinda Eugène tsy mahavaobe dioseze Morondava. Mpizaika manodidina ny 500 no miatrika izany any an-toerana. Lafimbavao afatanteraka kosa indray manana arenany kibon'ny be i Madagasikara saingy mbola iambato virery no tafitra ao anatin'ny rafitra sy lalàna mikasika ireo fampiasam-bola lehibe eo amin'ny sehatry ny arenany kibon'ny na ny régime izay natao hanohanana sy ampiroboroboana itetika asa lehibe amin'ity sehatra ity. Tsy ampy ny mangarary amin'ny fanitsinany lalàna ho ny firaisamonim-pirenena ka nisy ny karazana fanangonakevitra ho fanatsarana ny lalàna régime timy Roarivo. Tanjo ny fiarahamonim-pirenena ny anatsarana sy anovana io lalàna io mialoha ny anoloran'izany eo anivon'ny parlemanta. Tsy aivina fa tamin'ny taona 2024 no farany nanaovana fanitsina ny lalàna mifeny arenany kibondangy ary izao dingana vaovao izao dia anamafisana ny fandraisana anjara amin'ny fitrandrana maritra sy araka ny venitra. Narcisy Karazafy ny Aritanjona. Lalam-piarina matanjaka sady ananantsika betsaka ny arena kibon'ny loharanokarena isiny fampandrosoana izany saingy tsy ampy ireo tetika asa lehibe amin'ny sehatry ny arena kibon'ny narafitra ny 7 oktobra 2024 ny lalàna laharana faharay sy 2024 tsipika ohatra raiky amin'ny 30 izay nametraka rafitra manokana ho an'ireo fampiasam-bola lehibe amin'ny sehatry ny arena kibon'ny eto Madagasikara na ny loi sur les grands investissements minières na ny LGIM nametraka rafitra ananatetika asa lehibe maharitra amin'ny sehatry ny arena kibon'ny ity lalàna ity hatreto anefa ambato virery ihany no voarakitra ao anatin'ny LGIM. Zava-dehibe anefa ny fisarihana ireo mpampiasa vola vahiny maniry sy afaka manatanteraka fisandrana lehibe amin'ny arena kibon'ny ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Ho anaovanay ny memorandum zany ity sosikevitra androany ity. Dia avoakanay zany izy ity amizay omenay zay tompona andraikitra voakasika ny sehatry ny arenany kibon'ny zareo moa anisan'ny invité androany ireo ministèran'ny mines dia zareo no miteny hoe efa anatiny manao ny mahakasika n'izy io fanavaozana ka omenay ny sosikevitra fa anjarany zany mahita hoe mety le sosikevitra anay sa tsy mety. Zareo no mahita salany nataonay tamin'ny convention d'établissement. Teto zay nanome sosikevitra mahakasika ny convention d'établissement fa tsy nanaraka ny fanjakana iarahantsika nahita mivokany teny amin'ny QMM fa nisy andreny grève marobe reny niteny reo olona reo tany hoe ahoana na consulter anareo kory izahay aty fotony. Dia omenay anaovanay memorandum izy ity dia omenay zay tompona andraikitra mpanavakevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Manay anefa ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fitantanana ireo arena voajanahary manoloana ny tsy fahampiany mangarahara momba ny fanitsina ny LGIM arak'izay efa nambara tamin'ny taona 2024 raha ny fantatra dia mbola tsy nisy tety andro na antotan-kevitra ny fampizarana tsy tafiditra anatin'ny dingana ny vovonana initiative pour la transparence des industries extractives izay manana andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny mangarahara eo amin'ny sehatry ny fitrandrana arena kibon'ny. Mampaneny lakolosy zany ka raha ikitika an'io tsika aloha hojerena tsara hoe aiza ny tombontsoa antsika malagasy. Nisy sosikevitra zao teo hoe rehefa omena n'le stabilité dia tsy tokony hoe stabilité mandra-patapitry n'le projet fa hoe mandeha aloha mandritry ny fampiasam-bola zay tsy misy fidiram-bola zany hoe tena tsisy bénéfice tsisy vola miditra tokony hoe omena an'ireo avantage ireo mpampiasa vola fa rehefa tonga kosa ny hoe mitrandraka izy tokony ajanona amin'izay le avantage omena an'ireo mpampiasa vola satria lasa perte ho antsika malagasy le izy. Ary anisan'ny perte ngeza tao anatin'le izy dia hoe re collectivité ireo. Raha ohatra zany ianao ka mandoa atsasaky ny redevance ny anankiray mandoa 100% ho an'ny collectivité zany indrindra ireo be ny tanàna indrindra ho an'ireo commune sy région zany misy mankagagné zay ho an'ny commune zay voakasika.
Ara-tsehivina ny taona 2024 no nasimpantsiana farany lalàna mifeny Arena Kibontany ary izao mamolavola fanatsarana izao indray ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany. Ny fisokafana amin'ny fiara amin'dinika dia hanampibetsaka amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fitrandrahana Arena Kibontany maharitra araka ny rariny sy ny hintsiny ho an'ireo mpisehatra rehetra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Pejy ny fanatanjahantena tsikisendrasendra ny fahatongavana amin'ny dingana famaranana amin'ny tranona 420 hoy Roro mpanazatra ny Bareny Madagasikara Prime fa vokatry ny eritsaina Erpo ary finiavany Pilalao. Samba ny Madagasikara no hiatrika famaranana, tsy mora ny ady, indrindra manoloana ny fahabangan'ny Pilalao, saingy vonona ny hanome tsara izy ireo raha ny fanamafisana. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka hiatrehany any Lalao, atao rampitso ny Bare amin'izao fanampanazavana. Tsy mora ny ady hatreny rampitso fanome tsara indrindra azo fandraisana ny Bareny Madagasikara hoy Roro, mpanazatra ny ekipam-pirenena Baria Prime. Tsikisendrasendra ny fahatongavana amin'izao tanjona izao fa vokatry ny eritsaina Erpo ary finiavany Pilalao. Samba no any Madagasikara raha toy ny miakatra famaranana, manana ny maizazy ny mpifanandrina, saingy nanao ny antsoa zavatra ihany koa ny ekipa Bare. Ao anatin'ny fahasarotana ho izy no ahitana fahombiazana. Fa noho ny eritsaina, noho ny Erpo, noho ny fitiavana ary indrindrindrindra noho ny finiavan'ireo Pilalao ireo izay tena niezaka mihitsy, niezaka nanao an'izay zavatra natao tamin'ny zalasy nomena anazy dia tonga amin'izao tsika. Ny ahoana ny fomanoana izy fa zao lalao famaranana io, dia lalao famaranana io tena tadiavina sy alaina mihitsy. Alaina io zany tsy lalovina tsony hoe lalovina fotsiny fa tena miezaka dia tokony manana eritsaina sy Erpo ary indrindrindra fitiavana dia tena vokatry ny foa no ilalovana rapitso ahafahana manao an'izay fandraisana izay. Tsisy an'izany ny baolina kitra tsisy hoe arataratasy ny baolina kitra misy favori, misy hoe tsy maintsy ihany na ambony be fa rehefa ambony kanja 11 contre 11 dia hiezaka ny ekipa rehetra hanome farak'izay azony atao sy izay tsara ahafahana mandromaka ny amboara na tsy moramora zany ary tena sarotra fa zao izy ao anatin'ny fahasarotana no mety ho tana fahombiazana ihany koa. Pilalao telo no tsy afaka ilalao amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka rampitso izay fandonana amin'ny Maroc, Eufenoasina nahazo karatra mena, Iry nahazo karatra mavo roa ary Yondi naratra. Tsy ho atao sakana izany hoy ny fanamafisana, manana ny maha izy azy avokoa ireo mpilalao ambony rehetra. Foiantsika efa aty amin'ny lalao famaranana vao tonga izay zavatra izay karatra mena Fenoasina, deux carton jaune rado, laissé Yandia, manana mpilalao 20 tsika. Ireo mpilalao 20 ireo matoa ny entina anakaty dia mpilalao ny eritreretina fa afaka ilalao daholo. Io zany manana 2 sy mpiandry tsika afaka miatrika an'izany lalao famaranana izany, afaka hanohatra ny Maroc farak'izay ela itazona sy farak'izay ela ambony kanja ahafahana mitady fandresena. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny ekipam-pirenena hiatrehana ny lalao rampitso efa vonona avokoa izy ireo. Manky soverateny tsika fa zany anefa tsy atao sakana dia andehanana no final hoe andrombana ny amboara ary efa ny taktika sy ny any moa napetraka fa petraka ny tany ampanazatra dia taterahany amin'ny entraînement arivo. Tsara hiatrika amin'ny Maroc hoe izy hoe mafizra hoe amin'ny anina fa hanohatra anazy zay ary aga victoire. Rampitso amin'ny enora ariva ny lalao ifanandrinan'ny Bareny Madagasikara sy nilay Lion de l'Atlas Maroc amin'ny famaranana ny tranony 420 ao amin'ny kianja Moyesc Kasarany Nairobi Kenya. Loharano-pahalalana, fanabeazana ary fialamboly ny onjapeo eto amintsika. Valopolo isanjaton'ny malagasy dia mihaino radio avokoa na dia ho aza ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Atokisan'ny maro anisa kokoa ny onjapeo noho ireo tambazotra raha ny fanadiadiana ataon'ny tetika samy maneho miaraka amin'ny coalition des radio. Fanamby lehibe ho an'ireo onjapeo anjatony maro eto amintsika nefa ireo olana ara-teknika sy ara-bola ka mitaky fanohanana sy fanatsarana araka ny vali ny fanadiadiana natao na risikarazavy mbola avatsara. Na eo azy ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny fidiran'ny tambazotra sosialy amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy dia mbola maro ireo malagasy no mijanona ho mpiaino onjapeo. Araka ny tatitra navoakany UNESCO ny 20 isanjaton'ny malagasy dia mbola mihaino radio amin'izao fotoana izao. Anisany antony lehibe mahatonga ny olona mbola tia mihaino ny radio ireo fandaharana mifototra amin'ny fanabeazana, ireo famakafakana politika izay ahafahan'ny mpiaino mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy manaraka akaiky ny raharaha-pirenena. Ankoatr'izay, manome sehatra lehibe ho an'ny mozika malagasy sy vahiny ihany koa ny radio ka lasa fitaovana fialamboly ho an'ny rehetra na dia eo aza izany rehetra izany dia
maro ireo radio no misedra olana amin'izao fotoan'izao, anisan'izany ny olany émetteur sy ireo fitaovana teknika, eo ihany koa ny fatiantoka teraka ny fahatapahan-jiro matetika na ny délestage, miankina amin'ny jirama manko ny angovo ampiasain'ny 7.9 isanjato ny onjapeo eto Madagasikara. Ny resaka mahakasika ny fanabeazana, ny resaka mahakasika ny politika, ny resaka mahakasika ny fialana voly, mozika anisan'ny tebokaray tiavan'ny mpiaino radio, kanefa misedra olana ihany koa ny radio satria eo ny lafin'ny fampitaovana izay teboka ngeza be. Izay ny tenenina teo moa zany zao tao anatin'izay hoe ny manana olana amin'ny resaka émetteur ny akabeazan'ny radio, zany hoe tratry ny fiovaovan'ny tanjaky ny herinaratra dia mety ho simba izay émetteur izay. Manana olana ihany koa amin'ny ataontsika hoe fampidiram-bola satria orinasa toy ny orinasa ny radio, mila fampidiram-bola ahafahana mampiodina an'ilay orinasa. Ny mpiaino koa nanambara tamin'ny fanadihadiana koa ny olana sedraindreo rehefa misy miaino, misy moa no miteny hoe misy manao brouillage ny radio fiainony zareo, misy ihany koa no miteny hoe tsy dia mety amin'ny loatra ny fomba firesaky ny mpanentana indraindray, dia zany rehetrarehetra zany ahafahana mahita an'ilay hoe ahonina ny radio amin'izao taona 2020 sy 2020 izao. Folo taona ankehitriny no nijoroany coalition des radio izay mampifondrina radio maro manerana ny Madagasikara, onjapeo 2020 no mpikambana tao anatiny tany am-Piandohana ary 2020 izy ireo amin'izao fotoana izao. Tanjona ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiara-miasa eo amin'ireo onjapeo, ny famokarana fandaharana mamaly ny etaetan'ireo mpiaino ary ny fanomezana fiofanana ho an'ny mpiasa amin'ny radio mba ahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny fandaharana sy ny fahaiza-manao n'ireo mpampita vaovao. Ny coalition des radio moa zany dia mampifondrina radio maromaro eraky Madagasikara ary manome ataoko hoe traikefa, manome fampianarana, ataontsika hoe fanofanana ara-teknika ihany koa ary mampifondrina satria izay mitambatra vato ary ny hery ahafahana mandresy lahatra an'ireo mpitantana, ahafahana mandresy lahatra an'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka ihany koa ahafahany radio miroborobo. Dia ny fanatsarana moa zany dia ny fampitombona foana ireo fahaiza-manao ireo, fampitana fahaiza-manao ary ny fanatsarana ilaina ihany koa tsy voatery ato amin'ny coalition des radio ihany fa fanatsarana ilaina ihany koa amin'ny sehatry ny radio dia ny fanatsarana ara-pitaovana, ny fanomezana fampiofanana ny mpikirakiran'ny radio sy ny mpanao gazety renivon'ny radio iny. Amin'ny ankapobeny mbola manana anjara toerana lehibe ny radio eo amin'ny fiainam-piarahamonina malagasy ary tsy fitaovana fialam-boly fotsiny fa loharanom-pahalalana sy fanabeazana ary fifandraisana eo amin'ny samy olom-pirenena ihany koa. Tokony hotehirizina sy hatsaraina hatrany izany sehatra izany na dia eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao amin'ireo orinasa nitserasera dia fantatra fa ny 7.7 isanjaton'ireo mpiasa dia misehatra amin'ny onjapeo avokoa raha ny taremarika dia 5.9 mahery ireo onjapeo mihelym-patrana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Marisaka avy any ivelany 2020 hatramin'ny 13 novambra 2020 no natanterahana ny fivorian'ny G20 izay atao any Afrika Atsimo. Hifantoka amin'ny firaisan-kina sy ny fitoviana ary faharetana anetsika anisan'izany ny fitantanam-bola sy ny asa ary ny fiarovana ara-tsakafo. Fanampanazavana. Anamarika ny fandraisana anjara amin'ny sehatra raisam-pirenena ny fivoriana G20 i Afrika Atsimo izay ho tanterahana ny 2020 sy 13 novambra 2020 ao Johannesburg miaraka amin'ny lohahevitra fifankatiavana, fitoviana, faharetana. Ny tanjona amin'izany fivoriana lehibe izany dia nikendry ny anamafisana ny fiaraha-miasa ara-toe-karena sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanampiana ireo firenena mahantra amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny trosa sy ny fanohanana amin'ny angovo azo avaozina. Etsy-ankilany nampanantena ny filoha Cyril Ramaphosa fa hifantoka amin'ny fandrosoana maharitra sy fanamafisana ny andraikitry ny kontinanta afrikana amin'ny sehatra raisam-pirenena ny fivoriana. Fa saingy tsy mbola voafaritra ny fandraisan'ny Donald Trump anjara. Ny fivoriana moa dia manamafy ny andraikitry ny kontinanta afrikana amin'ny sehatra raisam-pirenena ary manasongadina ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena mikambana ao amin'ny G20. Nanameloka ny famerenana ny sady iraisam-pirenena amin'ny Iran i Rosia. Nilaza izy ireo fa faneriterena sy tsy ara-dalàna izany ary nambara ny fanehetsika Eoropeana dia manaraka lalàna ny faneriterena sy ny diplomasia amin'ny basy fa tsy amin'ny fandriampahalemana sy ny fifampitokisana. Fanadihadiana. Faneriterena izany no nambarany Rosia manoloana ny fanapa-kevitra noraisin'ny France, Allemagne ary Royaume-Uni ny alakamisy lasa teo izay mikasika ny famerenana ny sazy iraisam-pirenena miatra amin'ny Iran noho ny programma nuklearina. Etsy-ankilany tsy misy lanja ny ara-dalàna izany hetsika izany
ho an'ny Moscou noho ny tsy fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny didim-pitsarana araka amin'ny 340 amin'ny firenena mikambana. Araka ny nambarany dia mizara roa ankehitriny ny safidin'izao tontolo izao na ny lalana makany amin'ny fandriampahalemana, diplomasia ary fifampitokisana na koa lalana mitondra amin'ny faneriterenana ny diplomasia amin'ny basy. Raha ny hetsika nataon'ireo firenena Eoropeana androany dia mazava fa manaraka io safidy faharoa io ny solotena ny Rosia. Raha tsy ahivina dia nandefa taratasy ampandehan'ny rafitra antsoina hoe snapback ireo firenena telo ireo izay tafiditra ao anatin'ilay fifanarahana nokleary tamin'ny 2015 izay niarahany Iran sy ny fiarahamonina iraisam-pireneny. Raha ny vaovao dia io rafitra io izay nitohana ny rafitra fanoherana eo anivon'ny ONU dia natsangana indray noho ny fahatapan'ny fifampirarahana momba ny nokleary iraniana tato ato. Dia ny vaovao avy any ivelany tomboky lahy sy tomboky vavy no manakatona ny fampalalam-baovao atamin'ity anio ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy indray.